miarabantsika rehetra ndray zay mampandroso anay am'izao fandaharan'izao androany. Mbola ny pasteur Mahery Razafindralambo atrano no miditra ao atokantranonao mitondra an'izao fahasoavana izao. Ny fanahy masin'i Jesosy Kristy hatrany iny anokatra ny masom-panahintsika elo lalana hitondra fahatakarana amin'ny tenin'Andriamanitra rehetra zay hoentina amintsika eto androany. Samy manaraka ny vaovao Russie Ukraine daholo amin'izao fotoana izao ny rehetra. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe mety hitarika ady lehibe fahatelo ve io adiny Ukraine io. Dao aloha fantaritsika hoe inona ny zavatra mitranga ao Ukraine. Tamin'ny 12 Janoary 2022 dia nisy fihaonana nataon'ny Russie sy ny Amerikanina ary ny solotena ny OTAN. Nametraka ny Rosianina tamin'izany mba tsy hanaiky ny fangatahan'ny Ukraine ny OTAN hiditra mambra ao aminy, ary koa mba tsy hanampy ara-tafika ny Ukraine ny OTAN. Nasain'ny filoha Vladimir Poutine novaliana aingana dia aingana izany fangatahana izany ary tahaka ny nametraka ultimatum mihitsy izy tamin'izany. Russie Ukraine aloha dia nanana famatorana tena manokana satria Ukraine dia anisan'ireo tany mpikambana taloha tao amin'ny URSS. Na le teny izy taty aoriana ka nahazo ny fahaleovantenany tamin'ny 1979. Ny filoha Poutine nefa tsy manaiky an'izany fa aminy dia mbola miaraka ao anatin'ny Russie Ukraine. Aminy dia iray ihany ny mponina Rusianina sy ny Ukrainianina fa tamin'ny 720 mantsy raha mbola teo amin'ny fitondrana ny filoham-pomban'ny Rusianina Viktor Yanukovych dia nisy fikomiana fanonganam-panjakana niseho. Niongana ny filoha Viktor Yanukovych aperinasa fa filoha manohatra ny Rusianina kosa no tafapetraka teo. Volodymyr Zelensky ny anarany. Nitarika ady an-trano tao a Ukraine zany tamin'ireo mpomban'ny Russie izay atao hoe separatiste sy ireo mpomban'ny filoha aperinasa izay manohatra ny Rusianina. Mazava ho azy fa nanampy ara-pitaovam-piadiana an'ireo separatiste ireo ny Rusianina na dia nafenina azy zany. Tao amin'ny faritra Atsinanana tao a Donbass no tena nafana ny fifandonana satria betsaka ny separatiste tao na ireo mpomban'ny Rusianina zany. Nogiazan'ny Rusianina noho izany ny nosy atao hoe Crimée dia rafitra ny ady teo amin'ny Rusianina sy ny Ukrainianina aloha. Itsekilany dia misy idiran'ny OTAN ihany koa io ady io. Ndao fantaritsika vetivety indray ary ny momba ny OTAN. Ny OTAN dia Organisation du Traité de l'Atlantique Nord ny fanalavana azy. Arak'izany dia organisation ara-tafika naorina tamin'ny 1979 ny OTAN. Mpikambana ao anatin'ny Amerikanina sy ny firenena Europeanina mba hifanandrina ara-tafika amin'ny Rusianina. Nihitatra hatrany ny OTAN ka taty aoriana aza dia nisy firenena mpikambana taloha tao amin'ny URSS niditra ho mpikambana tao ihany koa. Ary ankehitriny dia tena mangataka koa ny firenena Ukrainianina mba hiditra ho mpikambana ao amin'ny OTAN. Tena zavatra tsy azo ekena mihitsy zany ho an'ny filoha Vladimir Poutine. Tsy ekeny mihitsy ny fihetsiketsehana ara-tafika ty amin'ny faritra Atsinanana. Ny dikany dia te hifetanteraka ny faritra manodidina Atsinanana iny izy. Ka dia manao menasy ny OTAN izy mba andahan'ny Ukraine tsy ho mpikambana ao amin'ny OTAN. Hatreto aloha dia tsy mbola nanaiky ny idiran'ny Ukraine ho mpikambana ao amin'ny OTAN. Ka dia rafitra aloha ny ady teo amin'ny Russie sy Ukraine. Nanomboka nanafika ny Ukraine ny Rusianina, fametrahana tafika manodidina, cyber-attaque, fanaovana fairano ara-ekonomika, hery famoretana ara-diplomatika sy ara-tafika mihitsy aza. Ary amin'izao fotoana anaovana n'ity fampianarana ity izao dia efa tena mafana dia mafana ny toetra ra satria manafika midaroka bomba ny Ukraine mihitsy ny Rusianina. Manao fairano ara-toe-karena ny Rusianina arak'izany ny Union Européenne sy ny Amerikanina. Adiny Davida sy Goliata ny fijerin'ny mpanara-baovao an'ity ady ity satria matanjaka dia matanjaka ara-pitaovam-piadiana ny Rusianina. Efa hitantsika tany amin'ny lesona tany aloha fa milaza ireo firenena lehibe andrafitra ny gouvernement mondial ho avy ny Daniel 7. Ary ao amin'ny andininy 15 izy dia milaza ny Rusianina izay lazain'ny Baiboly hoe bera. Olona hiteny hoe ary indro koa ny faharoa biby hafa tahaka ny bera izay nampisondrotra ny ela-tenany sady nisy taola tehezana 3 teo am-bavany anelanelan'ny nifiny
ary toy izao ny voalaza taminy mitsangana homana nofobe. Ny hoe nampisondrotra ny elatenany dia mampiseho ny fipariahan'ny tanjaky ny Rosianina satria raha mijery ny karta geografika ny Russie tokoa tsika dia ahita fa ny elatenany andrefana ny tena misy ny tanjany satria mivangongo any daholo ny akabeazan'ny tanàna rehetra, any ny misy ny renivohitra, any ny vangongo ara-toekarena sy ny ara-industria, misy ny industria sy ny orinasa lehibe rehetra, ny ara-ekonomika na ara-tafika dia mivangongo any andrefana daholo. Fa le elatenany atsinanana kosa dia ny dezeran'ny Siberia no midadasika be any zay tsy ahitana tanàna firy. Zay ny hevitra le teny hoe nampisondrotra ny elatenany izy. Ny teny hoe taolatehizana telo teo ambavany anelanelan'ny nifiny indray dia mampiseho ireo tanàna manodidina ny Russie, zay Abkhazie, Ossetia Atsimo ary Géorgie zay firenena manodidina ny Russie ary nozanahany foana hatramin'izay. Maro ireo firenena manodidina azy zay nigiazan'ny Rosianina koa hatr'izay ary anisan'izany Ukraine. Tamin'ny 1977 hoy isika teo vao nahazo ny fahaleovantenany izy, kanefa dia io mbola giazan'ny Rosianina io foana. Lazainy fa faritra ao anatin'ny Russie Ukraine fa nongotana ankeriny niala taminy ka tsy manaiky izy. Ka ny teny hoe mitsangana mihinana nofobe indray dia milaza ny rafitra komunista zay foto-kevitry ny Rosianina. Hitantsika fa mandrakotra ny firenena rehetra eran'izao tontolo izao mihitsy ny rafitra komunista tato ato ary efa tena nianarantsika tamin'ny lesona tomboka se 4 teo aloha zany hoe ho komunista aza ilay gouvernement mondial zay hitsangana eo, zay anenika an'ity zao tontolo izao ty, satria ho iray ny mpitondra dia ilay président mondial, ho iray ny toe-karena mondial dia ilay mariky ny bibidi ho ampiasaina eran'izao tontolo izao, ary ho iray ny fivavahana dia ilay religion mondial zay ampikambana ny finoana tsy mitovy rehetra hiara hivavaka amin'izany rafitra komunista zany. Zany hoe anenika an'izao tontolo izao mihitsy ty rafitra komunista ity atsoatsy rehefa tafatsangana zany gouvernement mondial zany. Dia zay ny hevitry ny hoe mitsangana mihinana nofobe. Ny komunisma mantsy dia ny sovalymena ao amin'ny tomboka se 2 Apokalipsy 4:4 ny misy azy zay manao hoe dia nisy sovaly hafa mena kosa nivoaka ary zay mitaingina azy dia navela anaisotra ny fihavanana amin'ny tany mba hifamonoany olona ary nomena sabatra lehibe izy. Naoviana ary nataiza ny fananganana ny rafitra komunista dia nahitana foana revolution be zany. Tamin'ny andron'ny bolzevika ohatra dia nahitana famonoan'olona betsaka tokoa tamin'ny firaisana sovietika satria 20 tapitrisa mahery ny olona maty noho ny famonoana ny tsy fitovizakevitra tamin'izany. Dia hoy ny baiboly eto hoe navela anaisotra ny fihavanana amin'ny tany izy mba hifamonoany olona. Natany sinina nataiza dia zany ny tranga. Tamin'ny langue marche ohatra tamin'ny mahotsy atonga dia be dehibe ny maty. Ny teny faminaniana manaraka amin'ity rafitra komunista ity koa dia ny hoe nomena sabatra lehibe izy. Mampiseho indray ny tanjaky ny fitaovam-piadiana zany zay nanana ny komunista. Ny baiboly mantsy rehefa miresaka sabatra dia na izy miresaka fitaovam-piadiana na lay antsy lava lely iny mihitsy ny tiany resahana. Ka eto dia fitaovam-piadiana ny resaka satria fantatsika fa tena manana fitaovam-piadiana matanjaka dia matanjaka tokoa ny komunista. Tsy misy saiady amin'ny sonoson'ny Rosianina zany satria rahantsika malala fa tena manana fitaovam-piadiana lehibe tokoa izy ireo. Ka tsy misy sahananganady amin'ny sonoson'ny Rosianina zany raha tsy hoe ady nukleary anga, ary raha ady nukleary aza dia tsy misy afa-tsy ny Rosianina sy ny Amerikanina aloha no afaka mifanandrina satria reo no manana ny arsenal nukleaire matanjaka indrindra afaka mifanandrina. Dia hoy ny baiboly hoe nomena sabatra lehibe izy. Ny Rosianina ndresahany eto. Ka ny fanontaniana mipetraka ary dia ny hoe mety efara amin'ny ady lehibe 7 ve ity ady mianga ao Ukraine ity. Sa mety izy fandraisana amin'ny ara-magedona koa ve? Ndao aloha valitsika ilay voalohany hoe mety efara amin'ny ady lehibe 7 ve? Ny ady lehibe 7 aloha dia ao amin'ny Apokalipsy 7:7-7. Ary ny anjely fahenina nitsoka
dia naharefeo avy tamin'ny tandroky ny alitara volamena eo anatrehan'Andriamanitra nanao tamin'ny anjely fahenina zay nanana ny trompetra hoe vao ny anjely efatra izay mifatotra ny Eufrata ho ny lehibe. Dia nivahana ny anjely efatra izay voahomana ao amin'ny ora sy ny andro sy ny volana ary ny taona mba hahafaty ny habatelon'ny olona, ary nisan'ny miaramila tsoavaly dia 2 alinalina na hareny isany aho. Miresaka ny Baiboly eto ny trompetra fahenina izay mialoha ny trompetra fahafito fiaviany Jesosy Kristy. Ny 440 sy ny 510 teo dia milaza fa isy anjely efatra lehibe ho vahana. Mazava ho azy fa tsy anjelin'ny tompo ireo fa devoly satria ahafaty ny hampahatelon'ny olona ireo ny Baiboly. Ireo anjely efatra lazain'ny Baiboly ireo dia tsy iza fa ireo soavaly efatra izay lazain'ny Apokalipsy toko fahenina ihany izay nianarantsika tany aloha. Dia ny soavaly fotsy izay maneho ny Saint Empire Romain efa hitantsika tany amin'ny lesona momba ny tompo kase fa maneho ny Union Européenne zany izay ao ambadika ao ilay mpamina ny sandoka lehibe. Ny soavaly mena dia efa hitantsika fa ny communiste, ny sinoa ny Rosianina zany, ary ny soavaly mainty dia ny kapitalisma izay maneho ny Amerikanina, ary ny soavaly atsatra dia ny silamo mahery fihetsika ao Moyen-Orient izay maneho ny on'ny Eufrate iny. Ny on'ny Eufrate dia miainga ao Turquie, Syrie, Iran, Irak ary mefarany amin'ny golfe persika iny. Ka ny teny hoe ho amin'ny ora sy ny andro sy ny volana ary ny taona mba hahafaty ny hampahatelon'ny olona dia mampiseho ora iray amin'ny daty voatondro io isika tany aloha, satria afaka maka ohatra tsika hoe raha amin'ny 7 ohatra ilay ora, fa 130 ohatra ny andro, avril ohatra ny volana, 2024 ohatra ny taona, dia amin'ny 7 ora zany amin'ny fa 130 avril 2024 dia ho ringana ny hampahatelon'ny olona eto ambonin'ny tany. Zany ny tian'ny Baiboly aseho eto. Fa nanina natao daty tsy miexista mihitsy ilay izy mba natao ohatra mba tsy eritreretanao daty meloa. Rehefa tonga zany io daty voatondro io izay tsy fantatra hoe roviana fa Andriamanitra ihany ny mahalala azy, dia ho ringana ny hampahatelon'ny olona eto ambonin'ny tany. 4 miliara zao ny olona eto ambonin'ny tany, fa tena faty mikararany zany satria ao anatin'ny ora ray monja zany dia ho ringana ny hampahatelon'ny olona, zany hoe 2,9 miliara eo zany ao anatin'ny ora ray monja. Io no ady tena fo indrindra sady mahatsiravina indrindra amin'ny ady misy rehetra eto ambonin'ny tany. Ka raha amalin'ilay fanontaniana zany tsika hoe mety afara amin'ny ady lehibe fahatelo voalaza ve ity adin'ny Rosianina sy ny Ukraine ity? Raha ny faminanin'ny Baiboly momba ny ady lehibe fahatelo teo dia tsy mino an'izany aloha hatreto, satria milaza ny Baiboly teo fa pitika fa avy ao amin'ny on'ny Eufrata no ahatonga ny ady lehibe fahatelo. Ho ilay teny teo ao amin'ny 440 hoe fa ao ny anjely efatra izay mifatotra ny Eufrata ho ny lehibe. Ny adin'ny Russie sy ny Ukraine nefa tsy misy ifandraisany amin'ny Eufrata. Misy firenena efatra ho isika ao amin'ny on'ny Eufrata dia Turquie, Iran, Irak ary Syrie. Fa hatreto dia tsy misy ifandraisany amin'io ady io ireo firenen'ireo, ary tsy mino aho hoe hiditra ndray anjara amin'io ireo firenen'ireo leo hatreto ia, na dia mpiray tendro mpifanandrina amin'ny Amerikanina aza, ny Iranianina sy ny Turka tato ato. Efa mamoaka ny heviny ihany ny filohan'ny Turka fa tsy mankasitraka ny fanafihana ataon'ny Rosianina amin'ny Ukraine satria mifanohatra amin'ny fandriampahalemana tadiaviny zany ho izy. Ny Iranianina dia tsy mbola hita mazava izay tena toerany sy tena heviny, na dia somary hita mitongilana ihany azy izy makany amin'ny Rosianina. Noho izany dia sarotra ny ino hoe hiafara amin'ny ady lehibe fahatelo ity ady Russie sy Ukraine ity. Itsikilany mantsy dia azo antoka koa fa ny Amerikanina miaraka amin'ny OTAN dia tsy handray anjara hanampy mivantana ny Ukraine mihitsy aratafika hoe hiady aratafika, satria mbola tsy mpikambana ao amin'ny OTAN ny Ukraine. Hatreto dia mbola tsy nanaiky ny fangatahany hiditra ho mpikambana ny OTAN. Raha mpikambana ao amin'ny OTAN mantsy ny Ukraine dia tsy maintsy miaro azy ny OTAN, satria araky ny traité namoronana ny OTAN tao amin'ny artikla 5 na ny traité de Washington dia izay fanafihana mahazo ny firenena mpikambana OTAN dia raisina ho fanafihana mahazo ny mpikambana rehetra. Ka dia tsy maintsy miray tendro miaro amin'ireo mpikambana voatafika ny rehetra.
ka dia manohatra sy manampy mandray anjara miady amin'izay firenena manafika ny mpikambana. Tsy izany anefa no mitrangy eto satria averiko indray fa ny Ukraine dia tsy mbola mpikambana ao amin'ny OTAN loatra eto, ka dia fairano ihany no ataon'ny Amerikanina sy ny Union Européenne izay mpikambana ao amin'ny OTAN fa tsy nandefa tafika mihitsy hanampy ny Ukraine ireo noho izay antony lazaintsika izay. Ankoatr'izay dia hatramin'ny ora farany namoahana n'ity fampianarana ity aloha dia tsy mbola nahenoana feo handray anjara amin'ny ady mihitsy ireo firenena lehibe ao amin'ny on'ny Eufrate ireo dia ny Iran, Irak, Turquie ary Syrie. Ny iranianina mantsy dia tena manomboka manana fitaovam-piadiana lehibe matanjaka ihany koa satria nomeny sy novola $1,000,000,000 be maro izy ho takaliny famatsiana petrolina ny Chine mandritra ny 5 taona. Tena vola be tsy toko tsy forohany izany, kanefa dia tsy nisy nataony hanasoavany firenena izany vola be izany fa nanamboarany fitaovam-piadiana nukleary avokoa mba hiadinan'ny Israel sy ny Amerikanina hono. Hatreto aloha ia dia tsy mbola hita izay toeran'ny Iran manoloana n'ity ady Russie sy Ukraine ity, fa dia miara-manara-maso zany tsika izay tena tohany satria ny Baiboly milaza fa ao amin'ny on'ny Eufrate no pitika afo ipoahan'ny ady lehibe fahatelo fa tsy ao Ukraine akory hafa. Ny fanontaniana faharoa izay mahaliana ny maro izay apetrakareo aty aminay koa dia ny hoe mety hisy fandraisana amin'ny adiny Armagedona ve ity ady ity. Dia mbola tsy ihany koa ny valiny satria ny Russie sy ny goga ary ny magoga voasoratra ao amin'ny Ezekiela 7:30 izay milaza ny adiny Armagedona dia ny Rosianina sy ny manodidina azy, ary ny adiny Armagedona dia ady ataon'ireo miaramila an'izao tontolo izao izay tarihan'ny Russie iray tendro amin'ny firenena amin'izao tontolo izao ka hanafika ny Israel. Hoy ny teny ao amin'ny 9:7 manao hoe izao ny lazain'i Jehovah Tompo, indro avy amely anao ary goga mpanjakan'ny Russie sy Meseka ary Tobala. Milaza ny Russie sy ny manodidina azy io. Dia hoy ny 9:4 hoe ary hitarika anao aho ka anisy masomby ny valan'ny ranonao ary hoentiko mivoaka ianao sy ny tafika ao rehetra, dia ny soavaly sy ny mpitaingi-tsoavaly samy mitafy marevaka izy rehetra, dia olona marobe mitondra pinga lehibe sy apinga kely ary samy mitatsabatra. Miaraka amin'ny Persianina, ny iranianina ny latina lazaina amin'ny Persianina io, sy ny Etiopianina ary ny Libianina samy mitondra pinga lehibe sy ferovan-doha avokoa. Gomera, Eropa tsy nanana indray tiana lazaina amin'izany Gomera izany. Gomera koa ambanin'ny miaramila ny rehetra, ny taranaka Togarma avy any amin'ny farany avaratra, Turquie indray io ambanin'ny miaramila ny rehetra, dia firenena maro izay miaraka aminao. Miresaka ny Baiboly eto ny fanafiana tarihan'ny Russie sy ireo miaraka aminy, dia ny iranianina sy ny Persianina, ny Turquie ary ny Eropa amely an'i Israely. Tsy mifanaraka zao ny Eropa sy ny Russie amin'ity adiny Ukraine sy Russie ity, fa amin'ny adiny Armagedona kosa dia iray tendro izy hanafika an'i Israely ho ny Baiboly. Hoy ny 9:20 hoe ary amin'izany andro izany dia ny andro iavian'ny goga amely ny tanin'ny Israely, hoy Jehovah Tompo, dia efina eo am-bavoriko ny fahatezerako. Ao amin'ny Zakaria 4:4 dia milaza Jehovah hoe ary angoniko mijentily isa rehetra amely an'i Israely. Ny zavatra tsy ampozin'ireo dia ny fiavian'i Jesosy Kristy no miandry azy ao amin'izany ady izany. Ery lehibe anankiray hanampy ilay gouvernement mondial i Russie miaraka amin'ny firenena rehetra hanafika an'i Israely amin'izany. Raha fehezina izany dia manana anjara toerana lehibe Russie ao amin'ny Baiboly amin'izao andro faran'izao. Ankoatra ny voalaza rehetra teo dia tongotra ilay gouvernement mondial hitsangana izy. Hoy ny Apokalipsy 7:12 hoe ary ny biby dia izay efa hitako dia tahaka ny leoparda ary ny tongony tahaka ny an'ny bera. Ny tongotra dia milaza ny tanjaka. Ny Russie no lazaina bera eto. Russie no manana tafika sy fitaovam-piadiana lehibe anisan'ny herin'ilay gouvernement mondial. Ny tongotra koa dia milaza ny fandehandehanan'ny rafitra communiste izay mandrakotra an'izao tontolo izao mihitsy araka ny voalazantsika tany aloha. Ka ao aorianan'ny fanjakana rivo-taona dia mbola ho ampiasain'ny Satana indray ny firenena Rosianina sy ny manodidina hanafika indray an'i Jerosalema
zay toeran' Jesosy sy ny olona masina ka dia ho levon'Andriamanitra amin'ny hafa izy ka ho atsipy miaraka amin'ny Satana sy ny firongony mandrakizay any amin'ny farihy mirehatra hafa. Olona iteny ao amin'ny Apokalipsy 2:29 hoe ka ivoaka mitaka ny firenena any amin'ny vazatany efatra dia goga sy magoga mba hanangona azy ho amin'ny ady tahaka ny fasiky ny ranomasina no isany. Ary niakatra namaky ny tany izy dia nanodidina ny tobon'ny olona masina sy ny tanàna malala ary nisy afinidina avy tany an-danitra ka nandany azy. Ary ny devoly izay namitaka azy dia natsipy tany amin'ny fary afo sy solofara izay misy ilay biby sy ilay mpaminany sandoka ary ampijaliana andro aman'alina mandrakizay ireo. Zany ny tenin'Andriamanitra momba ny Rosia sy ny mpanaraka azy ary ny hafarany ao amin'ny Baiboly. Efa voasoratra 504 taona mialoha ao anatin'ny Baibolinao zany zavatra rehetra zany. Andriamanitra tsy manao erreur zany ry havana ary efa hita ny hatrany amin'ny fanombohana ny fiafarany ny tantara rehetra. Tena mpanoratany mpaminany zany ka dia tsy maintsy tanteraka satria omniprésent amin'ny fotoana rehetra izy sy amin'ny toerana rehetra. Dikany dia efa tany amin'ny hoavy rehetra izy ka dia efa nampanoratra ny mpaminany ny zavatra rehetra iseho. Raha ity adiny Rosiana sy Ukraine ity zany aloha dia hatreto dia mbola manatanteraka n'ilay faminanian'i Jesosy ao amin'ny Mateo 4:20 ihany io 7 manao hoe fa isy firenena hitsangana mely firenena ary isy fanjakana hitsangana mely fanjakana ary isy mosary sy horohorotany amin'ny tany samihafa fa izany rehetra zany no fiandohan'ny fahoriana. Ny dikany dia mbola fiandohan'ny fahoriana fotsiny io ary dia ho atolonao amin'ny fahoriana ianareo ka hovonono. Milaza ny fahoriana lehibe izay ho lalovantsika io tsy maintsy ho lalovan'ny mpino kristianina rehetra ary ho alan'ny firenena rehetra ianareo noho ny anarako. Ary amin'izany andro zany dia ho tafitohana ny maro ary fampiapanga sy fankahala izy. Ankehitriny ny samy mpino ao am-piangonana ary dia efa tena misy ady alefa ny Satana zay ho an'ny olona zay tsy mifantoka, ho an'ny olona zay tsy tena ara-panahy. Ary isy mpaminany sandoka maro hitsangana ka mitaka ny maro. Efa tena mitranga zany amin'izao fotoana izao amin'ny fitorianany filazantsara tsy marina amin'ny tsy tena filazantsara hafa. Ary noho ny habean'ny tsy fankatoavan-dalàna dia hiamangatsika ny fitiavan'ny maro. Efa tena zany tokoa no mitranga amin'izao fotoana izao na tonga ny Jesosy nilaza ny verjina 5 adala sy ny 5 endry satria tsy maintsy ho tanteraka zany. Ny atsasaky ny fiangonana zany dia ho adala ary ny atsasany ho verjina endry. Dia hoy ny 7:20 mamarana azy hoe fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Ry havana malala, efa miasa amin'ny fahatezerany lehibe zao ny devoly. Raha mijery ny zava-misy ankehitriny tsika dia ny endriny sisa ny tsy hitantsika maso. Fa raha ny asan'ireo devoly ireo dia efa miara-mahitsy sika fa tena mandrovo-tsy mihitsy izy amin'izao fotoana iainantsika izao. Dia izany ireo ady maneran-tany sy ny zava-doza rehetra miseho tsy mampinontsony amin'ny ataon'ny olombelona amin'izao andro farany izao. Ny any anjarako sy ny anjaranao dia ny manaraka sy mankatony tenin'Andriamanitra amin'ny lavany sy ny sakany mba tsy hipetraka amin'ny toerana manalasala isika ka hitoetra ho mpanohatra n'Andriamanitra amin'ny tsy fahalalana. Satria tsy maintsy afara any amin'ny farihy mirehatra afo ry havana ny ratsy fanasy izay rehetra tsy manaiky azy ho mpamorona n'ity zao tontolo izao ty sy tsy manaiky ny filazantsarany. Hoy ny Tesalonianina 2:1-7 sy ny 9 hoe raha iseho Jesosy Tompo, milaza ny fiavian'i Jesosy Kristy io avy any an-danitra mba amin'ny anjeliny heriny amin'ny afo midedadeda. Tsy dia mila dictionnaire loatra zany fa afo be ny tiana lazaina amin'izany. Amaly izay tsy mahalala an'Andriamanitra sy izay tsy manaiky ny filazantsara ny Jesosy Tompontsika. Ny lalana atoron'ny Baiboly anao androany dia nanao teny fikasana ao antsika Andriamanitra amin'ny ady rehetra izay hoatrehantsika amin'ity andro farany ity dia ny filazantsara famonjenantsika zany. Tsy misy afa-tsy ny fanekenany zany teny fikasana zany na ny filazantsara famonjena zany no fialofana sy fanantenana ao antsika amin'izany fotoana sarotra ho lalovantsika zany.
betsaka ny olona na dia kristianina aza mampiasa ny teny hoe filazantsara fa tsy mbola mahalala tsara ho any tena dikany. Rehefa anontaniana ny olona hoe inona ny fahalalana eo natao hoe filazantsara dia ao miteny hoe bokyny Matio, Marka, Luka ary Jaona, ao no miteny hoe ny tenin'Andriamanitra, ao no miteny hoe ny famonjena izay nataon'i Jesosy Kristy. Tsy hoe diso tanteraka akory izany fa androany mbola mampianatra anao indray fa ny atao hoe filazantsara izay famonjenantsika araka ny famaritan'ny Baiboly azy dia Jesosy Kristy maty noho ny fahotantsika dia nalevina ary natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina ao amin'ny Korintianina 1:5-20 andininy 1 ka hatramin'ny 4 zany. Tsy maintsy raisintsika izany sy horenantsika ary tanantsika tsara satria izany no hamonjenantsika hoy ny andininy 1 sy ny 2. Tena mavisa-danja be mihitsy ny ilazan'ny apôstôly Paoly azy manao hoe ampahafantariko anareo ry rahalahy ny filazantsara izay nitoriako taminareo sy ny raisinareo sady horenanareo izay hamonjenanareo koa raha tananareo tsara arak'izay teny nitoriako taminareo raha tsy niny foana ianareo. Fa natolotra anareo isan'ny zavatra voalohany indrindra le niraisiko dia izao. Ny teny hoe voalohany indrindra eto dia ataony amin'ny teny dikateny hafa hoe primordial na zavatra natao manan-danja indrindra ny dikan'izany eo amin'ny fiainana. Dia izao ilay filazantsara, Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny soratra masina dia nalevina ary natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina. Zasy ianao zany araka izany teny izany dia tsy maintsy manaiky sy miorina ary mitazona tsara n'izany filazantsara famonjena izany. Amin'ny fomba hoana ny anaovana an'izany hitazomako sy horenana amin'izany fahafatesan'ny Kristy sy fandevenana azy ary fitsanganana izany amin'ny alalan'ny fibebahana aloha ny dingana voalohany. Maty Kristy noho ny fahotantsika, isika kosa mibebaka amin'ny fahotantsika, miala amin'ny raha tsy fanao rehetra. Tsy mahazo mijanona eo fa tsy maintsy mitohy amin'ny dingana manaraka. Nalevina izy 3 andro tao am-pasana, isika kosa atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary mbola tsy mijanona eo ihany koa satria raha mijanona nalevina tao am-pasana Kristy dia lasa filazana manjola izy. Fa amin'ny mahafilazantsara azy dia natsangana izy tamin'ny andro fahatelo. Izasy ianao kosa mandray ny fanomezana dia ny fahafenon'ny fanahy masina amin'ny alalan'ny batisan'ny fanahy masina miaraka amin'ny pirofo foana dia ny fiteny tsy fantatra no andraisana n'izany fanahy masina izany ary izany daholo no ny fandraisana ny fanahy masina ao anatin'ny Baiboly. Izany dingana telo lehibe izany no teny fikasana voalaza ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:9-30 aneketsika n'izany filazantsara famonjena izany izay manao hoe mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba hahazo famelana ny helokareo ary ianareo andray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Dia hoy ny andininy 7:30 hoe izany teny fikasana izany dia tsy natao ho an'ny jiosy sy ny taranany rery ihany fa ho azy ho anao koa na dia tsika jentilisa lavitra aty amin'ny taona 2024 aty aza aty akaiky ny fiavian'i Jesosy Kristy aty dia izany ihany koa ny teny fikasana mbola homenantsika sy hamonjenantsika. Olay teny hoe fa ny teny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo ary ho any izay rehetra lavitra. Io ilay isika lavitra aty amin'ny taona 2024 aty. Na iza tsony Jehovah-Andriamanitsika anaton'azy. Hitanao, na iza tsony Jehovah-Andriamanitsika anaton'azy dia izany ny hamonjena azy. Mino afa samy teo anisany ho antson'Andriamanitra anaton'azy daholo na izana hainao. Saotra azy sika androany mampahafantatra indray an'izany teny fikasana filazantsara izany fa izany no atao hoe filazantsara famonjena. Teny fikasana hidirantsika ny fanjakan'Andriamanitra izany ateraka indray na ateraka ny rano sy ny fanahy hoy Jesosy Kristy ao amin'ny Jaona toko 7:1-7 ka hatramin'ny 5 hoy Jesosy tamin'izany hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Ny ateraky ny rano dia natao batisan'ny rano, ny ateraky ny fanahy dia mandray fahafenon'ny batisan'ny fanahy masina. Izany no ilazana fa ao an' Jesosy Kristy isika satria hoy ny Efesianina toko 1:7 hoe ao aminy koa ianareo rehefa renareo ny tenin'ny fahamarinana dia ny filazantsara famonjenanareo. Hitanao,
io filazantsara io tena famonjenantsika. Eny ao aminy koa ianareo rehefa nino no nasiana tombo-kase tamin'ny fanahy masina araka ny teny fikasana. Hitanao fa ny filazantsara ny famonjena izay teny fikasana ao antsika. Natanteraka an'ireo tingana telo lehibe ireo no misy ao an' Jesosy Kristy tety mba andehanantsika koa amin'izany araka ny tenin'ny soratra masina hoe izay milaza fa ao aminy izy dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa. Jaonina voalohany 2:2-5. Maty izy, nalevina ary natsangana tamin'ny maty, dia tsika koa izay milaza fa ao aminy dia mandeha toy izany fa minendrika ara-panahy kosa. Mbola manamafy an'izany ny Efesianina 3:3-5 dia manao hoe dia niatongava ny jentilisa ho mpiray lova sy ho tena iray ary ho mpiombina ny teny fikasana, io ilay teny fikasana ao amin'ny Kristy Jesosy noho ny filazantsara. Hitanao fa ny filazantsara ny famonjenantsika amin'ny alalan'izany teny fikasana izany. Ka na inona ry havana mety ho fitraika an'izany ady lehibe fahatelo tsy maintsy ho avy izany. Na inona ady mandeha dia ny ao amin'i Jesosy Kristy ihany no ifikiro mafy, fa izany no hahatonga anao kristianina mahery sy mafana amin'ny fanahy. Ka na ahoana ny fomba hitantanan'ny tompo antsika amin'izany fotoana izany dia ataovy azo antoka fa nandray izany teny fikasana filazantsara izany ianao mba hanana fiainana mandrakizay miaraka aminy. Kely sisa dia vita ny amin'ny tantarany zanak'olombelona eto amin'ity tany ity. Te hanana fiainana mandrakizay miaraka amin'ny fanjakan'Andriamanitra ve ianao? Raiso, ioreno ary tany tsara izany filazantsara famonjenanao sy ny ankonanao izany. Izahay dia tsy hijanona hitory an'izany filazantsara famonjena lehibe izany ary ianao izay ho afaka hanaparitaka an'izany ho an'ny malagasy rehetra mandra-pahatonga an'i Jesosy Kristy eny amin'ny rao an-lanitra. Araka ny Mateo 4:4-5 manao hoe ary hotoriana amin'izao tontolo izao ty filazantsara ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia vao tonga ny farany. Izay ny fandaharantsika androany. Mino aho fa nahazo zavatra ianao. Amin'ny manaraka indray tsika mbola hianatra zavatra tena mbola mahaliana anao. Aza vela isy hanakana anao tsy handray an'izany filazantsara izany ary aza vela isy hanakana anao koa tsy haheno ny fandaharana manaraka. Veloma tompoko.